Salama daholo androany sika de ndaondrera hiresaka ny vaovao malaza any Antsiranana amin'izao fotoana izao fantatra tamin'ity androandroany ity fa nivoaka ny didy izay mahakasika ny bentananan'ny Antsiranana izay nahazo sazy mihatra 5 taona an-dranomaizina be izao taorian'izay fivoahany didy izay. Maro moa ny tahitra sady gaga ary maro ihany koa nametra-panontaniana amin'ilay hoe valifaty ara-politika ve sa inona no tena antony nahatonga an'izao bentananan'ny Antsiranana no tratra an'izay didy 5 taona an-dranomaizina izao. Izay rehetra izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Miloha ny dirantsika amin'ny ambangovango ny mahakasika an'izay olana izay mianjady amin'ny bentananan'ny Diego izay dia andao aloha ho fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Bealanana manoloana ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy omby ao amin'ny tsenany Kamisy be ao Bealanana ao sy tompona ndraiky mpanjakana momba n'izany dia nampiantso fivoriana tamin'ny andron'ny asabotsy 17 septambra 2024 ny lehiben'ny distrika ny Bealanana. Tapaka nanitra izany fa tsy maintsy ampiharina ny lalàna mifehy ny tsenan'omby ny rehetra izay voakasika izany. Tsekena hoy ny lehiben'ny distrika ireo fihetsika sy fomba fiasa mifanositra amin'ny lalàna velona mifehy ny tsenan'omby ary ho entsitra ny sazy ho an'ireo izay tratra mbola manao an'izany. Marina fa saika hiteraka atezerin'ireo mpivarotra omby sy ny mpividy tao amin'ny tsenany Kamisy be Bealanana ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy niarahana nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana sasany voakasika izany. Samy nilaza fa afapo tamin'ny fanapahan-kevitra izay nivoaka izao ny rehetra ary samy vonona ny hanaraka ny lalàna izay mifehy an'izany tsenan'omby izany. Any Bealanana moa dia isan'ny tanàna izay sady mamoaka bary no sady mpiompy omby koa ny olona any an-toerana any ka isan'ny harena izay tena manandanja amin'ny voakany Bealanana izay resaka omby izay ka sarotiny amin'izany izy ireo na ny resaka halatromby aza dia tena mahasarotiny izy ireo ary tsy vitsy amin'ireo izay minia mangalatromby any amin'ny faritrin'ny Bealanana iny dia tratrany fitsaram-bahoaka fa tsy miandry ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka fa avy hatrany dia vonono faty izay tratra mangalatra an'izany omby izany. Kariera vaky ka nakatona velontaraina fa lasa mosarena nomponina ao Antsinjorano mampikony. Mamerina hatrany sy ny antso amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony ireo vahoaka izay mipitrandraka any amin'ny karierany Antsinjorano Komadia ao amin'ny distrikany Mampikony manoloana ny Tsindrahazolena sy fanararaotam-pahefana mihatra amin'izy ireo. Nambaran'izy ireo avy ao amin'ny zanaky ny Bemarivo Miray na GBM fa olona enina izay niasa tao amin'ny kariera ity no nosamborina ka nentina any Mampikony nampidirana amponja. Tsy mbola nahitana korontana na tsy fanipahalemana anefa tao amin'ity kariera ity. Asa fitrandrahana ny veloman'ireo mponina any an-toerana nandritra ny fotoana maharitra izy ity ka rehefa nakatona dia tsy misy intsony asa ary efa lasa mosarena ny mponina any an-toerana any ka izay no mahatonga azy ireo manao antsoavo amin'izay fitondram-panjakana izay mba hijery ny marimaritra iraisana amin'ity resaka kariera vaky ity fa tena mijaly ny vahoaka satria samy malagasy ihany ka lasa tompony maniry ny atiny izy ireo amin'izao fotoana izao. Resaka karapanondrim-pirenena indray dia tsy ampy hanamarinana intsony ny mahamalagasy ve? Tsy ampy hanaporofona ny mahamalagasy intsony ve izany ny karapanondrim-pirenena fa tsy maintsy maka an'ilay certificat de nationalité raha toa ka hanamboatra pasiporo raha ny anarana ao anaty karapanondro no tsy misy anarana gasy mihitsiny. Raha eniny valiny dia midika ve izany fa tsy azo itokisana intsony ny fanaovana karapanondrim-pirenena raha ho an'i Madagasikara izay. Io ny fanehoan-kevitra ny olona izay naka sy nanao pasipory tamin'ity herinandro ity.
eo amin'ny resaka toedra ara-politika indray dia tena nafanadiana fana tokoa mo izay resaka toedra ara-politika izay ato ankatoka an'izao firotsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna izao satria maro ny savorovory sy ny lonilony etseroa ao mo ireo izay tsy nahazo ny rotsaka noho ny tsy fampin'ireo totataratasy ao ihany koa ireo izay voasazy amin'izao fotoana izao ka isany voasaringotra amin'izay resaka sazy zay ny ben'ny tanàna any Diego Ceres amin'izao fotoana izao taoriana naterany an'izay totataratasy ho firitsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna izay nanaitra ny maro raha vantany voanandre sy nahita any publication mahakasika ny ben'ny tanàna Antsiranana izay voaheloka higadra 5 taona an-tranomaizina tamin'ity androandroany ity maro ny pirenena tohina raha naheno fa melohy ny fitsarana higadra an-tranomaizina mandritra ny 5 taona sy handola mandy 20 tapitrisa ariary ny ben'ny tanàna ny Antsiranana izay amperinasa amin'izao fotoana izao Andriamatoa Jean-Luc Javojozara nivoaka ny didy izay fanasazina azy ity taoriny nametrahany antotataratasy filatsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna nateo azy ny faneriterena azy araky ny voalazan'ireo izay manodidina azy dia nisafidy ny hirotsaka ho kandidany ben'ny tanàna ny tenany tsy miankina amin'ny antoko politika Jean-Luc Javojozara fanasazina sy valifaty ara-politika no andraisan'ireo voakany Antsiranana izay mpomba any ben'ny tanàna an'izao fanagadrana miseho ankatoko ny fifidianana izao tena mampalahelo ny tranga tahaka an'izany satria raha araky ny voalaza avy any Diego Ceres ihany dia isan'ny ben'ny tanàna izay tena nahavita raha eo amin'ny resaka fampandrosoana ny tanàna izay i Andriamatoa Jean-Luc Javojozara izay ben'ny tanàna ny Antsiranana amperinasa amin'izao fotoana izao ary na dia maro aza ireo ben'ny tanàna izay nifandimby teo dia tsy mbola misy nahavita ny vitan'ity ben'ny tanàna ity raha araky ny filazany ireo izay manatry maso ny zava-misy any Antsiranana amin'izao fotoana izao raha asina jeritotoka kely dia talohany fanaterana ny antotataratasy tamin'ny firitsahana ho solobavim-bahoaka dia efa nisy ny fampiantsona izay nahazo an'ity ben'ny tanàna ny Diego ity satria fantatra tamin'izany fa nikasa hirotsaka ho fidiana ho solobavim-bahoaka tao Antsiranana ny tenany ka nanomboka teo dia raikitra izay fampiantsona sy ny fanadiadina mahakasika an'ity ben'ny tanàna ny Diego ity rehefa nandeha moa ny resaka dia iny fa fantatra tokoa fa tena nampiantsona tany amin'ny paky tao Antananarivo ny tenany izay nanaovana fanadiadina ary rehefa aveo nalefa nody tany Antsiranana izy taorian'izay eo ampiandrasana an'izay didy mety havoaka ny fitsarana mahakasika an'izay raharaha na voasaringotra azy izay nandeha moa ny fotoana ary samy niandro daholo ny rehetra ao moa ireo izay maneho ny heviny fa milaza an'izay fampiantsona azy tany amin'ny fitsarana izay no melohin'ireo vahoaka ny Antsiranana izay mpanaradia azy tahaka anirony antsona hoe kidnapping politika irony mba tsy ahafahany miroso amin'izay firotsahan-kofidiana izay ho ireo izay mpomba azy moa tamin'izay fa ao kosa ireo izay milaza fa tena misy resaka fanodikodinam-bola sy vola tsy milamina matoa izy no voaantso tany amin'ny paky tao Antananarivo renivohitra tao fa ny alohan'izay rehetra izay voalaza izay dia nisy ny disadisa izay nisy teo aminy sy ny lehibe ny distrikta tao Antsiranana tao mahakasika ny fanomanana ny lanonana valomarsa moa tamin'izay fotoana izay teo amin'ny resaka fampiasana ny kianja moa no nampisy any disadisa izy roa izay nanomboka teo dia efa tsy nilamina intsony ny raharaha tao Antsiranana tao ary nisy feo niainga mihitsy tamin'izany fa hifankahita isika manomboka etona ka noho izao tranga izay mahazo azy amin'izao fanasazina 5 taona an-tranomaizina izao dia maro sahady ireo izay milaza fa tena mety ho valifaty angambany ity raharaha ity na koa resaka tsy fitovinkevitra ara-politika ka lasa niteraka an'izao fanagadrana izao ka dia andrasantsika eto ara no mety ho fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'ity raharaha izay nahavoasaringotra ny ben'ny tanàna ny Diego amin'izao fotoana izao fa ny fantatry aloha hatreto dia migadra 5 taona an-tranomaizina sazy mihatra sy ny vola 20 tapitrisa ariary izay tsy maintsy halohany izy izay ny sazy izay mahazo azy izay sy izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tagna gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa